valim-pitia any an-danitra hoan'izay enjehina noho ny fahamarinany baiboly ady ny fahamarinana sy ny hevi-diso ady lehibe farany. Alleluia, 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 alleluia. Sambatra zay enjehina noho ny fahamarinana fa azy ny fanjakany lanitra. Sambatra ianareo raha ratsy ny olonazy enjehiny arasy an'izay teny ratsy rehetra. Itenena ny lainanareo no mianiko. Mifalia sy mirafirafo ianareo fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra. Fa toy izany ihany no nanenjehany ny mpaminany zay tanohanareo. Ny mpitondra hafitra marina avy amin'i Jehova dia tsy maintsy hisoram-potaka sy haratsena amin'ny fomba isan-karazany izay atao ho antony hanenjehana azy. Luka 6:26 losanareo raha milaza soanareo ny olona rehetra fa izany no nataony razany tamin'ny mpaminany sandoka. Halleluja, halleluja, halleluja. Ny hoe enjehina noho ny fahamarinana dia izao no fiheveran'olona n'izany. Ampangaina ity olona ity na ireto olona ireto fa mitory ny filazantsara ny fahamarinany baiboly ary miaina sy mivelona araka izany fahamarinana izany izy ireo. Ka nohony izany fiampangana zay mahazo azy izany dia tsy maintsy enjehina sy hofongorona tsy ho hisy eto ambonin'ny tany izany fivavahana marina izany. Tsy zany nefa no izy fa izao nolazany baiboly momba izany. Jereo ny tantaran'i Jesosy Kristy tamin'izy teto an-tany. John 7:12, John 18:28 andre 30 dia ny tantaran'ny apôstôly Paul koa asin'ny apôstôly 24:5-6, 25:7, 2 Corinthiens 11:23 jusqu'à 25. Hitantsika amin'izay ny tantaran'i Jesosy Kristy teto an-tany sy ny apôstôliny. Boky anambarany agny page 238-4 fa voasoratra hoe ireo mpitondra fanjakana eto an-tany dia feno fankahalangany ireo zay manompo an'Andriamanitra araka ny lalan'i Jehova ka mahatonga ny fanjakana sy ny vahoakany mamorona voasi-dratsy maro sy fiampangana tsy marina atao amin'ny fivavahana jiosy teratany malagasy mba azahoany magnenjika azy sy mandrava sady mangalatra ny fananany ary efa namonina faty. Matoky dia matoky anefa ny jiosy teratany malagasy fa tsy maintsy mandresy ny fahamarinana zay entiny sady Jehova raha teo efa miady ho azy. Ny mpitondra fanjakana na ny vahoaka zay entiny na ny miaramila na ny olona zay mpivavaka na tsy mpivavaka zay mandrava sady mangalatra ary manisy ratsy olona dia manapirofo fa diso izy sady tsy manana fahamarinana izay manao zany. Ka meloka eo anatrehany lalàn'Andriamanitra fa tsy meloka eo anatrehany lalàn'olombelona. Fa eto ny fanjakana malagasy sy ny miaramilany ary ny vahoaka zay entiny dia nandrava sy nangalatra ny fananany jiosy teratany malagasy ka tsy nisy fanamelohana avy amin'ny lalàn'olombelona ny momba izany fa Andriamanitra sy ny lanitra no tompony teny farany. Halleluja. Oha na azovy mamono olo na mangalatra na mandrava tsy mety mary na ino fahefagnanagnany tsisy fialantsiny magnamarigny azy. Alleluia, 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 alleluia.